na tenina anankiray fotsiny ary naveritsika rehetra misaotra Jesosy. Isaora izy amin'ny antsipiriam-piainana. Isaora izy amin'izay zavatra anatrehantsika. Isaora izy amin'ny zavatra tsy tanteraka. Isaora izy amin'ny zavatra tsy maintsy atrehana. Isaora izy amin'ny zavatra mbola tsy azo. Isaora izy amin'ny zavatra tsy takatritsika akory. Isaora izy amin'ny fitondrany. Asandraty ny masiny teny amin'ny tena misaotra anao Jesosy. Eny Jesosy, tsy haiko ny miteny, tsy akamoana Andriamanitra sanatria fa tsapako fa tsy haiko ny miteny. Tsy ampy ny teny Andriamanitra. Endiko ilazana ny fahatsaranao sy ny fahalebiazanao. Alléluia. Amen. Amen. Ndao tsika tehaka ika alléluia amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Salamo fafito amby 50 andiny voalohany ka hatramin'ny fafito mifakitsika rehetra. Alléluia. Salamo fafito amby 50 andiny voalohany ka hatramin'ny fafito. Salamo fafito amby 50 andiny voalohany ka hatramin'ny fafito. Za asaiko anasako atsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy raha atsika mamaky manao hoe mamindra-fo amiko Andriamanitra, mamindra-fo amiko, misandratany amin'ny ambony lanitra ianao Andriamanitra, ako ambonin'ny tany rehetra ny voninahitra ao. Efa namela-pandrika arato aningotra ny diako izy ary nampitanondrika ny fanahiko. Niady lavaka teo anoloko izy kanjo ny tena niany latsaka tao anatiny. Tafatoetra ny foko Andriamanitra, eny tafatoetra ny foko, hira sy ankalaza aho. Amen. 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 Teny manokana ity izay mampianatra antsika rehetra. Raha mamaky ianao soramaritra dia mahita fa fangataham-pamindram-po izay nataon'i David ity, izy ity sy fatokinan'Andriamanitra ninona zavatra nitranga. Dia mety hoe rehefa mamaky an'ilay voalohany tsika dia mahita hoe ho an'ny mpiventy hira. Amin'ny teny dika teny hafa izy dia hoe ho an'ny musicien, zany hoe ny olona rehetra. Isaia 43:21 dia miteny an'izany hoe tsika voatokana hanambara fiderana an'Andriamanitra. Zany hoe mifantoka ho antsika tsirairay avy tenin'Andriamanitra zany tena marina. Amen. Fa ny tena tiako hisarena anao mialohany ahafahantsika manomboka anatin'izany fiankofana sy fiderana zany dia izao: ny antony namelan'Andriamanitra hitrangan'ity zavatra ity teo amin'ny fiainan'i David dia eo amin'ny andininy fafito no tanjon'Andriamanitra. Navelan'Andriamanitra izy fanenjena teo amin'ny fiainan'i David. Navelan'Andriamanitra izy fivadiany ny olona akaiky azy teo amin'ny fiainan'i David mba ho tanteraka ao anatin'i David ty andininy fafito ty. Ndao ny vokantsika kely andininy fafito azafady ho ny ten'Andriamanitra hoe tafatoetra ny foko Andriamanitra, eny tafatoetra ny foko, izay vao hira sy ankalaza aho. Alléluia. Ao anatin'ny zavatra tsy maintsy atrehantsika ataovy azo antoka fa tafatoetra amin'Andriamanitra ny fonao. Amin'ny dika teny hafa izy dia tena hoe fixed hozy izy amin'ny anglais, zany hoe tena miraikitra vokatry ny zavatra tsy maintsy atrehana dia vao may lasa nampiraikitra ny fony tamin'Andriamanitra Davida. Matetika rehefa miatrika zavatra anankiray tsika raha vao tsy tafatoetra tsara, raha vao tsy tena ao amin'Andriamanitra tsara dia lasa mampisaraka ny fona ao amin'Andriamanitra ny zavatra mitranga. Kanefa ny zavatra tian'Andriamanitra tongavana, ninona zavatra misy dia aoka hampiraikitra ny fona ao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ka tonga anao anana fiderana manandanja eo antsofin'Andriamanitra. Aleluia. Dia tsika hivavaka Jesosy eo amin'ity fotoana ity Andriamanitra. Aoka ny fanozongozona ny fahavalo rehetra Andriamanitra.